Tsy hijanona any amin'ny centre de formation ny fiofanana fa hisy ny fampiarana eny Ankalamanjana. Sehatr'asa maro no ampiofanana amin'izany toy ny fanaovana tao-trano, ny fanamboaran-dalana sy ny fandrafetana. Arakaraky ny projet andro ataontsika hoe ireo olona marefo no ahafahan'ny ministère zany mijery hoe itya afaka manao an'ity asa ity na tsy afaka manao an'ity asa ity, fa amin'ny ankapobeny ny formation atao zany arakaraky ny sokajiny asa atao io dia tsy mifidy na diplôme ina na diplôme ina, nefa kosany misy asa sasany zay safidiny olona tsy maintsy mila diplôme ihany. Ny fitsinjovana ny ampitson'ireo marefo ara-pivelomana no tanjona amin'izao fiaraha-miasan'ny FID sy ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa izao. Tanjona dia mba ahafahan'izy ireo manao asa maharitra, fa ahafahany ihany koa rehefa tapitra ny tetika iarahany amin'ny FID dia afaka manana asa ho azy manokana izy zany ampidiram-bola, ampitombon'ny fidiram-bolany. Ny fanofanana moa zany misy mpampianatra avy amin'ny lycée technique fa zay koa maka artisan. Dia amin'izay le formation tena pratico-pratique ary tena miantefa amin'ilay asa vantana mihitsy le izy. Miisa 7 ny mpandray anjara isaky ny fiofanana izay aharitra 20 andro. Hisy aorian'izay ny karazana fitsampam-pahaizana ary ahazo sertifika ireo mahavy ny asa.